Eny ary de fifaliana ho andray no miaona aminao eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity a. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy aho ary zao indray vao tafahoana mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, men'Andriamanitra famondram-po afahantsika indray a mifampahery a eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity. Ny lohatenin'ny fandarantsika moa dia hoe ambarao ny fahamarinana. Tsy maintsy ambara tokoa ny fahamarinana satria Baiboly dia milaza manao hoe ambarao amin'ny oloko Jehova ny fahadisoany. Ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Raha mitory-teny eto amin'ity fandarana ity aho a dia tsy faly ny anakihana na hanaratsy ny fiangonankafa fa fitiavana ny fahamarinana izay fitiavana ny fahamarinana izay ariary sy abaribary amintsika ary saorana ny tompony fa misy ny karazana lien amina teknôlôjia amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny Twitter na amin'ny alalan'ny internet, YouTube dia mahazo tombotsoa manokana antsika izay any ampitan-dranomasina any na antsika eto toerana ihany koa afaka manaraka tsara ny fandarana. Zay ary no ela fa hijery fampianarana anankiray tsika amin'ity androany ity dia hoe te hanompo an'Andriamanitra nefa tsy manana hery andresena ny fanao an'izao tontolo izao. Te hanompo an'Andriamanitra nefa tsy manana hery andresena ny fanao an'izao tontolo izao. Jery andiny soratra masina anankiray ary tsika izay mandrara ny olona tsirairay avy izay tia hanolo tena ho an'i Jesosy tsy tokony hanao ny fanao an'izao tontolo izao izy. Tsy azonao atao hoe sady hisotro ny kapoaka ny tompo ianao no hisotro ny kapoaka ny devoly. Izay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe mivoay eo aminy ianareo ary misara aminy ary aza manendry izay zavatra tsy madio dia ho Andriamanitra reo aho Jehova ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy. Eto ny ten'Andriamanitra dia vakitsika aloha ny verset manambara an'izay ao amin'ny Romanina toko 2:12 dia ny andininy manomboka amin'ny andininy faharoa ampazava tsara amintsika Romanina toko 2:12 andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Mario le teny hoe ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara. Ato amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona ihany koa dia misy hafatra ho antsika ato izay milaza manao hoe Jaona voalohany toko 5:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ny faharatsiana. Fantatsika hoy izy fa avy amin'Andriamanitra isika. Ny olon'Andriamanitra marina dia tafasaraka amin'izao tontolo izao ary ahoana moa ny hatanteraka an'ilay teny amin'ny Korinthianina faharoa toko 5:17 ko raha nisy olona amin'ny Kristy izy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ary indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Dia ambarany ihany koa any amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 17:30 izay manoro mazava manao hoe ary Andriamanitra ozy izy ninitsy nijery zany andro ny tsy fahalalana izany fa ankehitriny izy mandindy ny olona rehetra mba hibebaka. Andro ny tsy fahalalana, andro nanaovana ny fahotana, andro niaina tao anatin'ny ditra, niaina tao anatin'ny fanao mamoa fady, niaina tao anatin'ny zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Reny rehetrarehetra eny dia fanao n'izao tontolo izao. Misy zany fanao n'izao tontolo izao izay tsy tokony ho hita intsony eo amin'ny tena kristianina marina na eo amin'ny tena olon'Andriamanitra marina. Ary izay mahatonga an'ilay hoe sarotra amin'ny olona dia hanapa-kevitra ho an'i Jesosy raha mbola tsy mahafoy ny fanao n'izao tontolo izao izy. Ato amin'ny bokin'ny Genesisy dia misy tandindona fa tokony hiala eo amin'ny tany miota ny olona anankiray ka andeha handositra hamonjy ny ainy.
na amonjy ny fanahiny. Zany hoe miala eo amin'ny toerana anankiray de mila mandositra n'le toerana mihitsy. Baiboly de milaza manao hoe aza mandeha manakaiky ny tranony ratsy fanahy. Namandratsy zany rehefa ianao zany rehefa voavonjy novonjen'Andriamanitra de mila manalavitra amin'ireny namandratsy reny satria reny ihany no anapozona sy itaonanao indray ho any amin'ny fahotana indray raha ohatra ka tsy manalavitra. Tsy hoe akory ianao mankala azy fa Jehovah-velaniny miaro ny tokony ataonao sy anambara ny fahatsapam-pamonjena sy ny fanafany nataon'i Jesosy taminao, fa kosa ilaina tsy manao ny fanao, ilaina tsy manao ny fanao. Ato amin'ny Genesis 7:20 de ahitantsika Genesis 7:20 Genesis 7:20 andininy fa 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny maraina de nandondona ny Lota ireo anjely ka nanao hoe miainga ento ny vadinao sy ny zanakao roavavy zay eto fandrao ianao aringana no mieloky ny tanàna. Ary raha mbola nitaredretra izy de notantana an'ireo lehilahy ireo anjely zany ny tanany sy ny tanany vadiny ary ny tanany zanany roavavy, fa namindra fo tamin'i Jehovah ka nitondra azy nivoaka ireo ary mametraka azy teny ivelan'ny tanàna. Ary izao no niseho rehefa tafavoaka an'ireo tany ivelany izy de hoy ny anankiray mando sira noho ny amin'ny ainao, aza mierika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, mando sira ny atendrombohitra fandrao aringana ianao. Mando sira ozy mialaty eo amin'ny tany miota. Ny tany miota moa de tandindona eto ny tanàna Sodoma sy Gomora zay tena feno faratsiny, tany miota. Vehivavy manambady vehivavy, lehilahy manambady lehilahy, hatramin'ny ankizy kely de manao sodomita, firaisana, lehilahy samy lehilahy manao firaisana, vehivavy samy vehivavy manao firaisana, gomorita, gomorien sy ny sodomita. Avy amin'le hoe sodomia zany, lehilahy manambady lehilahy. Fomba fanaovana tsy ravina ary natonga an'Andriamanitra mihitsy nanapa-kevitra andatsaka afo avy any an-danitra satria tezitr'Andriamanitra. Eto de le tanàna ratsy de tandindon'ilay faratsy ny fahotana zay mila ialan'ny olona anankiray, mila mandositra mihitsy zany izy. Misy ezaka zany, misy fanapa-kevitra ao anaty io, fanapa-kevitra mafy io am-pinoana, zay le finoana mavonjy manaiky an' Jesosy Tompo amin'ny vava, mino amin'ny fo f'Andriamanitra efa nanangana azy tany maty. Romana 7:7 satria raha manaiky an' Jesosy Tompo amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fonao f'Andriamanitra efa nanangana azy tany maty de ho vonjena ianao. Fa mivava no anekena azahoana famonjena ary amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana. Zany hoe rehefa tena manaiky an' Jesosy ianao hoe Jesosy manaiky ianao mandray anao tompo sy mpamonjy ny tenako manokana, anompo anao Jesosy hiala amin'ity faratsina ity hibebaka mandrafo amiko tompo, aidino amiko ny rano, sasao amin'ny rano fahotako Jesosy raha manao an'izany tsika ry havana de tiana ho avy ny herin'Andriamanitra, hery tsy takatry ny saina, tsy hitany masotsika zany fa tsy takatry ny saina. Hoy zany ten'Andriamanitra hoe ny rivotra mitsoka am'izay tiany, ny fanamasina zany tiany Jesosy lazainy am'izany. Ny rivotra izy de mitsoka am'izay tiany, zany hoe rehefa mahita io mason'Andriamanitra io de mahita miondrika mijery ary fantany avokoa ny fiainantsika rehetra. Ka raha manana etaeta ianao na de n'ity andro androany ity aza mahita n'ity vidéo ty ianao te hibebaka, te hiaiky ny fahotana, te hanolo tena ka mitsofoka ao amin'ny efitrano mangingina ka mandoalika mivavaka sy mifona amin'Andriamanitra de amindra fo aminao Andriamanitra ary ahidiny ao anatinao ny fanahy ny fahamarinana de ny fanahy masina izany. Ary zay fanahy fahamarinana zay de herin'Andriamanitra zay ahafahanao mandresy ny fahotana. Io mantsy tsy resy ny herin'ny ota na amin'ny famitahan'ny ota na ny herin'ny devoly raha tsy mirotsaka ao aminao ny fanahy masina. Azonao sary an-tsaina ny herin'ny devoly na ny herin'ny ota de tahaka ny force de pesanteur. Hainao zany force de pesanteur zany, ohatra zany zao io zao misy varavarakely de za zao mijoro eo amin'ny varavarakely eo de raha tsy petraka fotsiny tongotro ilany na tongotro ankavanana de tonga de mienjairany ambany any
za zao tsika miteniteny zao tia miriana farany ambony atya ka raha mijoro ny tongotro ilany ka déséquilibré tsy manana équilibre de tonga de sotomin'ny pesanteur midina any ambany any. Io force de pesanteur io de hitan'ny Newton rehefa mitsangatsangana teo amin'ny zaridaina anankiray izy de nahita paoma ny latsaka de ino nahatonga anazy nahatonga azy andinika hoe aive zany misy hery ty tany ty zay misitony zay mahatonga le force de pesanteur zay atsona ny mpanao fizika moa any amin'ny terminal na any amin'ny seconde na any amin'ny troisième de omena anarana izy io hoe 10 newton par kilogramme zay ny G rehefa tadiavana ny centre de gravité misy ny atao hoe centre de gravité force de pesanteur Newton nahita an'izay de nandinika izy hoe misy herika ty tany ty misitony ary zany zavatra hitan'zany de tafiditra ao anatin'ny loi d'attraction zany hoe hery misintony de tahaka zany koa ny fahotana hery misintony sitony le fahotana le olona ary ity koa mampalahelo hoe na de efa mpivavaka azy ny olona mbola sitominy herin'ny fahotana sitominy herin'ny devoly sitominy herin'ny ota rehefa tsy mitandrina rehefa manome fitoerana ho an'ny devoly zay mahatonga ny boky ny Efesiana zay manambara amintsika manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly zay koa mahatonga ny Petera any amin'ny Petera voalohany toko 5:9 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe toerin'ny devoly de andositra nareo izy mahonona tena ka miambena asa raha azonao ny zavatra tiako ambara fa misy zany le herin'ny ota tsy resinao io ianao nge te hivavaka e te hanapa-kevitra ianao nge fantatro ny hoe fa ratsy io fahotana io e te hiala amin'io ianao fa saingy tsy afaka amin'io ianao raha tsy omenanao zay hery avy any amin'ny avo zay jaona toko voalohany de faharoa folo de manazava tsara mane fa zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany rehefa tena mibebaka ianao miaiky ny fahotanao mandray ampinoana ny rany Jesosy de midina ao anatinao zay hery zay mino ianao an'Andriamanitra fa mahita amin'ny fiainanao Andriamanitra raha tena manana hetahita ianao zay nge mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe jaona toko 7:7 milaza manao hoe tamin'ny andro lehibe tamin'ny andro firavoravona ozy ny ten'Andriamanitra de mitsangana Jesosy ka miteny tamin'ny feo mahery manao hoe raha misy mangetaheta de aoka izy anatona ka isotro raha misy olona mangetaheta zany ifanan'Andriamanitra io mason'Andriamanitra io de mahita ary raha zao ianao no mibebaka ka hoe ao anatin'ny faratsiny mangetaheta ianao de hita ny fanan'Andriamanitra ianao de ahidiny ao aminao zay hery zay ahidiny ao aminao zay herin'Andriamanitra zay io herin'Andriamanitra io lazay ny boky ny Efesiana fa ambony lavitra no fanapahana rehetra zay mahatonga an'le hoe tonga mandresy ny fanao zao to zao fanao ratsy ny zao to zao ianao angamba ianao taloha mety tena hoe piditra boîte de nuit any amin'ny boîte de nuit fantatrao fa any de misy ny makorely any de misy mpivarotena any de misy ny olona mandihy mivarotena misotro toka misotro labera mifoka sigara mifoka rongony any tontolo ny faratsiny famamongo fitenenany ratsy hojerevantsika kely zay mba tsy ho adino mba hafantaranao ampiorenana amin'ny finoanao fa ny herin'Andriamanitra de ambony lavitra no ny hery rehetra zay misy eto ambonin'ny tany hojerevantsika ny ao amin'ny bokin'ny Kolosiana bokin'ny Kolosiana Efesiana zafady Efesiana toko voalohany 1:20 ny anaran'i Jesosy ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tonony tsy am'izao eto an-tan'izao ihany fa no avokoa de nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka manao azy ho lohany mpanapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana ambony lavitra zany herin'Andriamanitra zany za tsoriko aminao tsara fa nisy fahazaran-dratsy nisy fahotanana maty raha zay fa tsy afaka mihitsy raha tsy efa nandray ny herin'Andriamanitra tsy afaka mihitsy ary tsapako ankehitriny de raiko Jesosy tena no fahasoavan'Andriamanitra de afaka atao anatin'le fahotana de tsapako hoe maivamaivana mahazo fitsarana tsapako hoe misy fiainana tsara lavitra
tsara lavitra ao am' Jesosy. Ianao nge mieritreritra hoe ianao miaina anatin'ny fahotana iny mieritreritra hoe mahazo fahafinaretana, mahazo fifaliana fa zao fifaliana mandalo fotsiny ihany io. Fahafinaretana miserana io fa ny tena fifaliana, ny tena fiainana de ao am' Jesosy. Misy fotoana misy mpivavaka namangy anay tao an-trano, za ny mbola mpamota be de rehefa nandeha teo le délivrance, nandeha teo ny hira fidirana, nandeha teo ny toroteny, nandeha teo ny fametrahan-tany zany efa nametran-tanana mihitsy fa ozy le devoly mipitsipitsika ao atsofoka ao tsy ianao koa mibebabebaka eo nefa rehefa avy eo andeha hanota ary amin'ny namana ary any, rehefa avy eo andeha ary amin'ny lalam-be ary de andeha fokarongony any, andeha hanota andeha hiaraka amin'ny naman-dratsy ary tsy aza me tsara velatsy io fa aza mivavabavaka zany fa ianao rehefa tena mivavaka zanga de mivavava aza me tsara velatsy zany zay le fiota atao anaty deo za hoe satria mbola tsy tao le fanapaha-kevitra, mbola tsy tao le etaeta, mbola tsy tao le herin'Andriamanitra, tsy tonga tao amiko ny herin'Andriamanitra. Le olona feno herin'Andriamanitra fa za mihitsy angamba ny tena mety hoe mbola tsy zay ngamba ny famangin'Andriamanitra. Za tsy manome tsiny ana manao manala-baraka an'le mpampon'Andriamanitra tonga tao an-trano fa mpampon'Andriamanitra izy fa le famangin'Andriamanitra mihitsy mbola tsy tonga de retsy mivavaka ao anahy nieritreritako anankiray to manery anahy tsia tsy mahazo mivavaka, tsy mahazo manapa-kevitra, tsy mahazo manoteny, tsy mahazo miova amin'ny fiainana tsara zany fa ataovy ny lavia, ataovy ny fiainana mandalo mety atany profite eo ny fatanorana de teo a de resin'le fanaratsy a de lasa ndray nandeha tany amin'ny fanao ratsy nefa efa tena hoe mba nanantena retole reto hibebaka sy ivafoan'ny tompo ka ohatr'izay zany le asa raha mazava aminao le tiako ambara hoe herin'Andriamanitra ihany manafaka. Iverina any amin'ny loha hevitra tany am-boalohany aho hoe te hivavaka nefa tsy mahafoy am'izao tontolo zao, te hivavaka nefa tsy manana hery anapahana hevitra. Efa nomenantsika ny soro-dalana sy ny tari-dalana hoe raha tena te vovonjy a de tokana ihany zavatra ambaran'i Jesosy hoe ao amin'ny Marka 4:20 andininy fa 9:20 ka hatramin'ny fa 7:20 hoy Jesosy hoe zay mino sy atao batisa no hovonjena, zay mino sy atao batisa. Raha tena mino marina am' Jesosy ianao a mino afa tena hitoetra ao anatinao zany finoana mahavonjy zany. Efa nambara tamitsika teo moa fa ny finoana mahavonjy de manaiky an' Jesosy amin'ny vava sy mino amin'ny fo. Manaiky an' Jesosy amin'ny vava zany hoe tsy mivavabavaka, tsy mety tsara velatsy fa tena ekena Jesosy ary tsy menatra na hijoro amin'ny olona. Indraindray moa tsy mahatonga ny olona koa tsy mety ho voavonjy, tsy mety handray famonjena de menatra mijoro fa rehefa tena tsy menatra amin'ny filazantsara ianao a de ozy ny ten'Andriamanitra herin'Andriamanitra famonjena zay rehetra mino zany. Tonga herin'Andriamanitra ao anatinao zany filazantsara marina zany fa tena ekenao vavanao Jesosy a inonao amin'ny finoa ray manontolo, inonao amin'ny finoa manontolo. Marka 4:20 zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no oeloina. De any amin'ny andininy hafa taritin'i Jesosy lavidavitra kokoa le izy rehefa mino le olona de mibebaka de atao batisa de afaka amin'ny fahotana voavonjy tsy mijanona fotsiny efa. Hoy Jesosy manao hoe amin'ny Matthieu 4:20 andininy fa 4:20 andininy faharoa 3:20 Matthieu 24:13 fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Eto ndray zany de hoentin'i Jesosy lavidavitra kokoa zany le fahatsapam-pamonjena, tsy hoe falifaly fotsiny fa voavonjy afaka mahafinaritra ny hoe afaka amin'ny fahazaran-dratsy tonga ny fifalian'ny famonjena voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao kanefa tsy ampy raha zay fa ilaina mitohy manompo an'Andriamanitra tsara, ilaina mitohy manao asa tsara, ilaina mitohy a mivavaka makany am-piangonana mivavaka naiza na makany am-piangonana na mipetraky na mirindrina ao an'efitrano ianao mivavaka. Misy zao ny olona any ampitan-dranomasina zao a tsisy tsy de mahita fiangonana fa ao an-trano izy ohatra mihaino toroteny amin'ny YouTube, mihaino toroteny amin'ny internet, mihaino toroteny amin'ny Facebook. Zany koa zany de azo atao hoe mivavaka mirindry trano a de mivavaka mitohy manompo an'Andriamanitra zany hoe tohizana zany le fanompoana an'Andriamanitra. Eto Jesosy de miteny hoe faharetana
zay maharitra hatramin'ny farany vonjena. Ty fanompoana tompo ty zany de ilana faharetana, ary milaza moa Jesosy hoe amin'ny faharetanareo izy no atananareo ny ainareo. Ia somary ohatrany lasa lavitra be aho fa janontsika hatreo aloha ny amin'iny fa verina any amin'ny loha hevitra aho a, sady ty ampahery anao manao hoe raiso reny herin'Andriamanitra raha tianao no voavonjy, raha tianao ny andositra ny fahatezerinao avy a, iaina amin'ny fiainana feno an' Jesosy, fiainana feno fitsarana, fiainana magaga ao an' Jesosy raiso ny herin'Andriamanitra. Efa natoro anao ny fandraisana ny herin'Andriamanitra mibebaka, de mahafoy ny fahotana, de miova lalana, de mino an' Jesosy, raisina mpinoana ny ran' Jesosy ary rehefa voadiso voasasany ran' Jesosy de tsy miverina ny fahotana intsony. Zany hoe misy fiveriny aina mihitsy zany. Raha ohatra mpifoka sigara ianao tonga de arina amin'ny anaran'i Jesosy ny briquet sy ny sigara, de tsarana ambany tongotra zany. Raha mpina paraky ianao de arina amin'ny anaran'i Jesosy ny tongo-bolo sy ny paraky. Raha mpisotro toaka ianao vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tavoahangy toaka sy ny tavoahangy labera rehetra. Raha mpijangajanga ianao de averina any amin'ny tompony any mivalila manapa-kevitra, entitra fanapa-kevitra, tena fanapa-kevitra. Zay no atao hoe viveriny aina. Zay maveriny ainy amiko Jesosy de azo azy. Zany hoe misy zavatra mararary ny ainao, misy zavatra tsy maintsy afoy aho raha tiana iandray an'izany famonjena zany. Zay ary fa dia anao velomantsika tsirairay avy ny anaran'i Jesosy mikopakopa taminantsika. Tompo anie hamindra fo aminao a, tompo anie hamonjy anao a, tompo anie nanoratra ny anaranao any am-boky ny fiainana. Efa lasa ny an-danitra Jesosy nanoratra ny anarantsika any am-boky ny fiainana ary nanamboatra lapa ho antsika. Tsy mba tianao hoe manino zany fiainana mandrak'izay zany. Mafy anie rehefa tena tonga amin'ny vavahadin'ny lanitra nefa tsy misy Jesosy ao anatinao. Zany de mbola omen'Andriamanitra anjara masoandro, omen'Andriamanitra fandram-po raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Zay ary fa dia aminao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tompo.